Zay taranjalomanja ihany dia any Tomasina no tanterahana ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ny 6 sy ny 7 Mey ho avy izao. Mitondra fanazavana mikasika ny fiomanana indrindra amin'izay fandraisana ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny sokajy rehetra any Tomasina izay Andriamatoa Ramanatsoa Gabriel filohan'ny federasiona. Raha ny fanomanana ny championnat national eo amin'ny topo filomanosana 20 metatra io moa zany dia izy io moa zany efa tafiditra atao anatin'ny programme annuel ny fédération ihany, zany hoe efa tany ambolohany fédération raha namaritra ny programme anasany dia efa tafiditra izy io. Mariana fotsiny fa talohany io zany izay rahantsika nahafantatra ihany tao amin'ny topo filomanosana ESK efa nisy ny championnat de Madagascar bassin de 25 mètres fa ty andian'ny faharoa ty zany dia ny izay raha fantatritsika ihany koa fa ho atao any Tomasina dia ny bassin de 50 mètres. Raha ny fanomanana dia efa ao anatin'ny tanteraka mihitsy zao ny fédération efa miezaka mandombaravara amin'ireo malala-tanana, eo koa ny ministère pia ary mino sy manantena ny mpikambana sy ny ao anatin'ny fédération fa izotra amin'ny tokony ho izy io faninanana. Inona ny tanjon'ny fédération amin'ny hoe nazatra dia tetsy amin'ny topo filomanosana ny anesapy filoha nanakaiky ny rehetra, inona ny tena hoe nikisahana tany Tomasina? Iny moa efa anatin'ny politika ny fédération ihany ny fanapariahana ny lomano fampahafantarana ny vahoaka tsy eto amin'ny faritra Nalamanga irery fa any amin'ny faritra rehetrarehetra misy eto Madagasikara, any amin'ny ligue paritra rehetrarehetra. Zay no anisan'ny tanjona lehibe ny fanapariahana ny lomano dia izay no nahatonga ny safidy ho any Tomasina moa. Tomasina koa raha malala fa manana ny topo filomanosana manaraka ny norme internationale. Inona ny azo lazaina hoe mety hampiavaka an'ity fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ity zany? Ny zavatra hampiavaka azy voalohany aloha zany dia zany hoe teo ny mena tombon-dahany ireo ankizy madinika ataontsika hoe katita kely satria raha ny championnat de Madagascar bassin de 25 mètres dia par catégorie izany hoe nahazo médaille daholo ny ankizy kely farany kely ka juskany amin'ny lehibe isaky ny sokajy taona misy azy avy. Any amin'ity kosa zany dia open ty faninanany ity dia ny telo voalohany isaky ny taranja ilomanosana ihany no mahazo médaille. Ny dikan'izay dia eo ny fanomanana ny Jeux olympiques izay efa iarahantsika malala fa atao any amin'ny volana hoany Brésil. Eo koa ny fanomanana ny championnat d'Afrique ka raha teo zany fédération taloha teo nijery an'ireo ankizy madinika ireo dia zao zany mba anjara nylay atao hoe efa tsy mijery tsony an'le sokajy taona fa efa open mba hahafahana mamaritra ny zava-bitany ankizy tsirairay eo amin'ny sehatra nasionaly. Ary manaraka izay koa ny mampiavaka azy eo dia ny fahatongavany ny mpilomanotsika izay mila ravinahitra ao Frantsa izay isolo tena Madagasikara ihany koa any amin'ny Jeux olympiques dia iralefa sitraka izany. Matoto mandeha ny totosana fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara dia misy ny farahamasana-reo amin'ireo ligue paritra, aiza ho aiza izay farahamasana ny ligue paritra izay amin'ny fanatanterahana ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara. Raha hoan'ny ny fanatanterahana ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara, ny zavatra nisy talohan'izao fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ataon'ny fédération izao dia teo koa ireo tompon-daka isa-paritra izay nikarakarain'ireny ligue paritra ary izay nandraisan'ny fédération anjara mavidrika tokoa tamin'ny fanohanana sy ny hoentimanana tamin'ireny fiadinan'ny tompon-daka isa-paritra ireny dia teo amin'ny fanohanana ara-pitaovana na ara-bolana no azo ilazana azy. Mpilomano firy eo zany no rasana ny Tomasina amin'ny fotoana io? Eo amin'ny 300 latsaka eo zany hoe mbola tsy eo ampelantanan'ny direction technique aloha hatramin'izao ny isa marina satria mbola ao anatin'ny fisoratana anarana ny club sy ny ligue tsirairay fa ny amin'ny faraparan'ny volana avril izao mety ho fantatra fa ny zavatra efa hita zany zao dia eo amin'ny 300 latsaka eo no tokony handray anjara amin'io zavatra io. Ary eto dia efa irariana sady ary ny tanjon'ny fédération dia ny araka ny teniko teo hoe ampitombo hatrany ny avy teknika ny lomano eto Madagasikara izay efa niaraha malala teo reny zava-bita tsara atao amin'ny topo filomanosana teo amin'ny bassin de 25 mètres reny izay
misongadina tamin'ireny dia ny zava-bita efa tany amin'ny 30 taona tany zay voavaky taty arina aty ary nirariny ary no atenaina amin'io fiadinan'ny tompon-daka eo amin'ny bassin de 50 mètres io dia isy koa zany zava-bita tsara ho ataon'ireo mpilomanotsika.